Vahao ny Oloko. Vahao ny Oloko. Andraisanao toriteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy noho ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny Oloko. Vahao ny Oloko. Nandeha tantety izy mba asa. Amin'ny fofen'ny firaviravona sy fifaliana no iaonako indray amin'ny tsika aby menakavy mba hitondra tenin'Andriamanitra fohy tsotra nefa no everiko fa tena anova ny toy tantaram-piainanao, anova ny toy ny tantaram-piainanao amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy. Andao aloha tsika hivavaka amin'izao fotoana izao angataka ny fitarian'ny tompo, angataka ny fitarian'ny fanahy masina mba handray herintsika menakavy eo anatin'izany hivavaka isika. Mankasitraka anao indrindra izay tompo noho ny fahasoavanao sy ny fitahinao, nomenao zao tombontsoa tombonandro lehibe zay andraisanay sy andrenesanay indray ny afatrao anio. Ampahireo zay tompo vangino fonay ary mitenena aminay Jesosy io araky ny haben'indra fonao sy ny fitiavanao. Toroy lalana izay ary tena ampianaro anay mihitsy ny tena sitraponao atongavanay ho amin'ny hoe fahasoavana atateraka ilay tenin'ny Davida hoe ny fahasoavanao no manaraka anay mandritry ny androm-piainanay rehetra. Ho tanteraka aminay any ny teninao ary vanginao an'izay izay manaraka an'izao fandarana izao misy saotra indrindra tompo. Amen. Ny zavatra zay mba manery ny foko androany ry havana dia ho toy ny fampianarana zay efa nozaraiko tamin'ny sabotsy lasa teo mahakasika ny hoe manatratra ny Tanjon'Andriamanitra. Iresaka momba n'izay ihany androany ho toy ny fampianarana lehibe zay efa nozaraiko tamin'ny sabotsy lasa teo iny. Marka toko fa-4:10, Marka toko fa-4:10 andininy fa-5:30 no ovakiko amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary noho nandroso kelikely Jesosy dia nikohaka tamin'ny tany ka nivavaka mba hialana zany ora izany amin'ny raha azo atao. Ary hoy izy, abaraiko ny zavatra rehetra hainao, esory amiko ity kapoaka mangidy ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko aneny atao fa ny anao. Esory amiko ity kapoaka mangidy ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko aneny atao fa ny anao. Rehefa mandinika ny ten'Andriamanitra io tsika dia miresaka Jesosy tena mihitsy eto no mivavaka. Fatatsika tsara ny toy tantara io fa Jesosy andeha homboana amin'ny hazo fijaliana. Jesosy andeha ho faty, andeha ho vonoana izay efa fatany mialohan'ny fotoana fa tsy maintsy ho faty izy ary tsy maintsy ho vonoana izy. Androany ry havana dia tena mpianatra tsika mpino, mpiara-mivavaka, mpanompon'Andriamanitra, Pasteur, hoe ahoana ny atonga tsika tena hoe ho tonga ho any amina tanjona ngeza be an'Andriamanitra, atongavantsika amina ny anjara voatendry zay nomanin'Andriamanitra ho atsika. Tena tia mpianatra anao androany satria raha efa elaela anao nanompon'ny tompo, heritaona, 2 taona, 3 taona, 5 taona kanefa tsy misy fiovana ny fiainanao dia mitena hoe tsy possible zany. Tsy mino an'izany ary havana malala hoe nanompo an'Andriamanitra amam-polo taona ny anao, amam-bolana ianao na dia amam-bolana ary na dia herinandro vitsivitsy aza kanefa tsy misy fiovana ny fiainanao. Tsy mino an'izany tsy mino an'izany fa za tena resy lahatra
fa velona ny Andriamanitra ivavahantsika, miasa ny Andriamanitra ivavahantsika, manasitrana cancer ny Andriamanitra ivavahantsika, ary ianao mijery io de misy destiny anao anjara voatendro anao avy amin'Andriamanitra. Ary tsy mahafinaritra an'Andriamanitra ny mahita anao miady tsaina andro manalina ao anaty problème. Tsy mahafinaritra an'Andriamanitra ny mahita anao miaina ao anatina korotana lava, ao anatina fijaliana lava, ao anatina lahelo lava, ao anatina ranomaso lava. Tsy programme an'Andriamanitra zany, ary tsy fahafinaretan'Andriamanitra ny mahatonga antsika miaina ao anatina fahoriana. Tsy mahafinaritra an'Andriamanitra ny mahita antsika miaina ao anatina firotorotona. Ny zavatra mahafinaritra amin'Andriamanitra ary ny tian'Andriamanitra ao amintsika, itsika mirapiratra, itsika ho tahin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Misy fiadanam-po ao anatinao, fahasambarana ao anatinao, fifaliana tsy akijanona ao anatinao, miala ny tebiteby sy ny tahotra ao anatinao. Io tahotra miororo andro manalina io, izy indray nitakotra androany, vo maneno ny telefôniny defa mitebiteby ianao, vo misy mandondona varavarana defa mikorotana ianao. Tian'Andriamanitra iala am'izany ao anatinao, izany fijaliana izany, izany tebiteby izany. Tian'Andriamanitra anana fitsaharana, fahasambarana, fifaliana, fiadanana. Zany ny zavatra nampanantena an' Jesosy atsika. Zaho avy izy mba anananareo fiainana be diabe, anananareo fiadanana be diabe, anananareo fitsaharana. Makanesa tiamiko anareo zay miasa fatratra sy mavesatretana, izaho anome anareo fitsaharana. Zavatra ao anaty, kanefa ny tsy ao anaty ihany no nampanantena an' Jesosy atsika, fa ny famirapiratana koa ety ivelany, ny famirapiratana ety ivelany. Raha mijery ny tantaran'ny apôstôly ianao, de zany apôstôly zany de ambaran'ny baiboly tsy nanana zavatra mahory zareo, nanan-karena ry zareo, no tahin'Andriamanitra ireo apôstôly ireo, ary tena feno fahasoavana ireo apôstôly ireo. Raha mijery ny zanak'Israely ianao, de ny nampanantenan'Andriamanitra ny zanak'Israely tsy hoe fiadanana tao anatin'ny fony fotsiny, fahasambarana tao anatin'ny fony fotsiny, fifaliana. Ozy izy Andriamanitra hoe meko anareo ny tany Kanana, tany tondraka ronono sy tantely. Zany hoe tsy le zavatra tao anaty fotsiny hoe miadana kanefa ny trano bongo mitete, tsy hoe miadana ao anatin'ny fo, misy fifaliana ao anatin'ny fo kanefa tsy mihinan-kanina lava, kanefa tsy misy atokona lava, kanefa tondon'olona mototra. Tsy zany nampanantenan'Andriamanitra ny zanak'Israely. Nampanantenan'Andriamanitra ny zanak'Israely de fiadanana, fahasambarana, ary miaraka amin'ny tany tondra ronono sy tantely. Zany hoe sady misy ronono le tany, misy tantely, mahavokatra, mamirapiratra, tany mampiadana, tany mampilamina. Ka fampanantenana nomen'Andriamanitra izany. Ahoana nefa no ahatratrarantsika an'izany? Ripiny malala aorianany ty toritenyko androany ity sy fampianarana zay hozaraiko aminao ty. Tokony iova aingana de aingana ny fiainanao, aingana de aingana, tena hoe misy fiovana aingana de aingana ny fiainanao. Raha voaray anao ty toriteny ty ka ho akatoavinao, tena akatoy anao, na inona retinao, na cancer io, na goty, na diabete, ninona fahorinao, na trosa manahoana, mitakovana manahoana, na problema manahoana ao arinany ty toriteny ty, ity fampianarana ty raha ho akatoavinao. Miova mampanantenanao, miova amin'ny anaran'i Jesosy, ary tena miova amin'ny fiainanao. Ry raha malala, miady tsaina anao fa tsisy asa, bloqué ny asanao, bloqué korotana ny tokantranonao, mijaly ny zanakao, tsy mianatra ny zanakao, miady tsainanao aiza ny idiram-bola, aiza indray ny itsaina, aiza ny solokina mba afahako mampiditra ny zanako hianatra. Raha atsaharo zany, fa misy hevitra androany zay tena tafavoakanao aingana de aingana. Jesosy rehefa omboana amin'ny hazo fijaliana dia tsapany Jesosy loatra hoe mafy le zavatra ho atrehany, mafy lay ady atrehany, satria efa fatany mialohan'ny fotoana hoe omboana amin'ny hazo fijaliana izy fantsika ny tongony roa, isy fantsika ny tanany anankiroa, ho satriana satroka atsilo izy, ary ho le fonina ny lany voany. Ary efa fatany mialohan'ny fotoana hoe eo ambony hazo fijaliana no elany aina, ary ho le foniny olona eo izy. Efa fatany daholy, efa hitany daholy, efa nimazineny alohan'ny fotoana ny zavatra nitranga, ary maha-olombelona azy nofo sy ra, de hoe tena mafy taminy miatrika an'izany, tena mafy taminy. Zao anefany na mafy tamin'ny Jesosy ary zany, de nivavaka ihany izy, ary zao nivavaka nataony.
raha azo atao raha io esory amiko ty kapoka mangidy ty esory amiko ty kapoka mafy be ty kanefany aoka tsy ny sitrapokany eny atao fa ny anao point final aoka tsy ny sitrapokany eny atao fa ny sitraponao aoka tsy ny sitrapokany eny atao fa ny sitraponao Jesosy na de mafy aza ny zavatra hoatrehany na de mangidy aza ny zavatra atrehany na de mila tsy zaka aza ny zavatra hoatrehany de zao ny vavaka nataony aoka tsy ny sitrapoko tsy izy tsy midétermine an'Andriamanitra mihitsy hoe Andriamanitra zao hitondrany fiainako ataovy an'izao re tompo ataovy an'izao lalana anao aza atao tratran'ny polisy mingavy anao atompo ataovy any amin'ny tribonaly ataovy mandresy ataovy an'izao re zavatra mitranga ataovy mahita rariny eo anoloany Pilato mba tsy zay nataony Jesosy tsy nanampy ny heviny izy tsy napiditra hevitra hafa izy zavatra tsotra nataony raha azo atao re tompo esory amty mangidy tia esory amty ady mafy tia esory amty zavatra mampijaly atya esory amty ora segondra ary minitra mampitebiteby atya raha azo atao esory amtya kanefany na de eo ary zany vavaka ataoko zany de tsy ny sitrapoko no aoka ho tateraka tsy ny sitrapoko no aoka ho atao fa aoka re tompo ny sitraponao ireriany aoka raha eo ny sitraponao ireriany riavana malala Andriamanitra de manana tanjona eo amin'ny fiainatsika manana tanjona eo amin'ny fiainatsika Andriamanitra manana tanjona Andriamanitra ny tanjon'Andriamanitra teo amin'ny Jesosy de anolotra ny ainy andatsaka ny rahany satria tsy misy famelan-keloko raha tsy misy raha latsaka voalaza ny tenin'Andriamanitra zany raha tsy misy raha latsaka de tsy misy famelan-keloko noho zany ny tanjon'Andriamanitra tamin'i Jesosy de ny amonjy an'izao tontolo zao ny anafaka an'izao tontolo zao kanefa ao arinan'izay de ozy ny tenin'Andriamanitra ny Filipianina toko faharomana hoe aoka ao aminareo zao saina izao zay tao am Jesosy Kristy tompo ihany koa izay nanana fanetretena ary fanetretena hatramin'ny fahafatesana nanolotra ny any hatramin'ny fahafatesana kanefa de zao koa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Filipianina toko faharoa hoe mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolian'ny lohalika rehetra na ny aty tany na ny any ambanin'ny tany naiza ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolian'ny lohalika rehetra na ny any an-danitra na ny aty tany na ny ambanin'ny tany sy aneken'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy tompo fa Jesosy Kristy no tompo halleloja ny tao amin'ny planin'Andriamanitra momba an' Jesosy de ny anandratra an' Jesosy ho faratapony ny ametraka an' Jesosy ho Andriamanitra lehibe mba ho amin'ny anarany ny andolian'ny lohalika rehetra ny ametraka an' Jesosy ho amin'ny toerana faratapony kanefany mba ahafahan'Andriamanitra mametraka an' Jesosy amin'ny toerana faratapony de tsy ny sitrapony Jesosy natao fa tsy maintsy ny sitrapony ray no atao tsy maintsy ny sitrapony ray tsatrarina riavana malala Andriamanitra rehefa ametraka anao eo amina toerana faratapony sy goavana de zao nytadedio tsy ny sitraponao no tokony ho tratrarina tsy ny tanjotsika no tokony ho tratraritsika fa ny tanjon'Andriamanitra no tokony ho tratraritsika manatratra ny tanjon'Andriamanitra mahafantatra ny tanjon'Andriamanitra mahalala ny tanjon'Andriamanitra ny antom-pisiko ny antom-pisinao de tsy anatratra ny tanjoko tsy anatratra ny tanjonao fa anatratra ny tanjon'Andriamanitra ny mahatonga ny fiainana mpivavaka maro mbola very tany ny toroteniko tamin'ny sabotsy ny mahatonga na mpivavaka maro mihodinkodina ao anaty problème amin'ny fiainana tsy tafavoaka fa ao anaty problème foana ao anaty olana foana de ny tena marina rahalahy ianao tsy manatratra ny tanjon'Andriamanitra fa ianao manatratra ny tanjonao de lasa mihodina eto am'izao tontolo zao ao anatina olana ao anatina adi-tsaina ao anatina ady mavesatra fa nateraka ianao nateraka tsy anatratra ny tanjoko fa anatratra ny tanjon'Andriamanitra tsy anatratra ny tanjonao fa anatratra ny tanjon'Andriamanitra ka raha tsy mahafantatra ianao hoe inona ny tanjon'Andriamanitra eo amiko raha tsy fantatrao zany de ho potika ianao eny am-pandehanana ho ravy ianao eny am-pandehanana ary be da be mpivavaka
roa taona nanomponany tompo, telo taona nanomponany tompo, 15 taona nanomponany tompo, fa indrisy mieritreritra ianao fa ho any an-danitra kanefa dia indrisy tena faharesena lava ny fiainanao eto ambonin'ny tany, faharesena lava ny fiainanao eto ambonin'ny tany, be da be pino, faharesena lava tapitra ny inisy tamin'ny 2009 nanateny na hoe izy fiovana amin'ny 2010 vao maika ny amafy ny adinao, tapitra ny 2010 tonga hatrany amin'ny 2013 nieritreritra ianao miaraka amin'ny Jesosy isaky ny tombo vao ianao taona vaovao dia ozy ianao ity taona ity ny taona anovan'ny fiainako, ity taona ity no anovan'ny zava-misy eo amiko, ny taona ny miova fa ny fiainanao tsisy ninina miova. Tonga indray ny 2018 efa nanateny ianao hoe ity 2018 ity ny taona iakarako amin'ny faratapony, ampy zay ny 10 taona nampiteko sy nanala baraka, ity taona 2018 ity ny taona iakarako amin'ny voninahitra, tapitra ihany ny 2018 miditra amin'ny 2019 inona ny teo, mbola problema miampy problema, olana miampy olana, adi-tsaina miampy adi-tsaina, tonga hatramin'ny 2020 miampy ny confinement sy ny crise, tsy hitatsony zay marina amin'ny fiainanao, hoy ianao hoe aiza Jesosy, aiza ihany Andriamanitra ny tena marina. Aorianan'ity toriteny ty iova amin'ny fiainanao, raha toka resy lahatra ianao, tsy hanatratra ny tanjonao fa hanatratra ny tanjon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ny antopisinao, ny antopisiko dia tsy hanatratra ny tanjoko fa hanatratra ny tanjon'Andriamanitra. Ry tanora malala, mila fatatrao amin'ny fatanoranao io, amin'ny fatanoranao io inona no andaninao ny fatanoranao. Zisy venao hoe mba te alaza mba ho latsa-panao baolina may, tanjonao zay, ary raha zay tanjonao zay nitratrarinao ho sahirana anao ny ampandehanana. Tadidio rahalahy, ianao tsy mitovy amin'ny olona zao tontolo zao. Zao tontolo zao no mety manana ny tanjony dia mety miady mafy sy manao effort mafy anatratrarina ny tanjony, fa ianao raha efa nanompo ny tompo, nanolo tena ho an'i Jesosy dia tsy mandeha rery intsony ianao, tsy mbiko tsara zay, tsy mandeha rery intsony ianao, fa ny tanjonao dia tokony mifamatotra amin'ny tanjon'Andriamanitra. Tanjon'Andriamanitra hoy ianao hoe ny fatanorako zay hianatra mafy mba ho lasa directeur, ho lasa ingénieur. Za miteny aminao, tsy ho tratranao zany tanjony zany, tsy ho tratranao zany, tena tsy ho tratranao zany. Raha tsy ny tanjon'Andriamanitra ny ataonao laharana mpamehana no ataonao laharana voalohany, anala baka mba ho voninahitr'Andriamanitra, ho afaka baka mba hanatratra ny tanjon'Andriamanitra. Afy zany manana baka ka hitoriteny zany, aorianany fafahako baka dia hiara iasa amin'Andriamanitra, ho lasa sady directeur no lasa pasteur, fa ny mamaika amonjy ny fianakaviako, amonjy ny havako, amonjy andreo olona mbola very, zany ny atao hoe tanjon'Andriamanitra ry havana malala. Tsy hoe afaka baka fotsiny dia ahita asa mba hahazo vola, ka rehefa mahazo vola dia anambady ankizy vavy tsara tare, dia rehefa manambady dia miteraka efatra, dia anangana trano zay, dia ahazo tomobile, ahazo an'izao, tanjonao zay. Ary raha zany na ho an-tsaina mpanompon'Andriamanitra iray dia tsy ho tratrany zany tanjony zany, tsy ho tratranao zany, fa mila tsapanao hoe ny antom-pisiko amin'ny fatanorako, tsy andany fotoana amina adalana, tsy andany fotoana amina rendrarendra, tsy andany fotoana amina balina, tsy andany fotoana amina filalovana ratsy miaraka amin'ny namana, fa hanomboka andany fotoana amin'ny fanomponan'ny tompo hanolo tena ho an'i Jesosy ary raha afaka baka eo vao maika hiroso lanin-dalina amin'ny fanomponan'ny tompo, vao maika hanao koralina raha afaka baka, ary raha afaka baka eo sady mianatra no andeha hitoriteny raha afaka baka eo sady mianatra mbola noho ny fianarana no hanao sitrapon'Andriamanitra. Raha izany ny zavatra ao anatin'ny fonao, mifamatotra hanatratra ny tanjon'Andriamanitra, hanatratra ny tanjon'Andriamanitra dia ho lasa lavitra mihoatra noho zay eritreretinao ianao, ho lasa lavitra be. Raha directeur ny eritreretinao ho tanjony dia tsy hijanona ho directeur ianao, ho lasa amina toerana faratapony ianao,
zany angenina tonga an Jesosy nilaza ao amin'ny Jona toko 5:10 tsy ianareo no nifidy aho Jesosy fa izaho no nifidy anareo ka nanendry ianareo mba handesy amoko tsy anareo no nifidy aho fa zaho i Andriamanitra no nifidy anareo ary ny antony fidianako anareo Jesosy de tsy ho amin'ny tanjonareo fotsiny tsy ho amin'ny zavatra eritreretinareo tsy ho amin'ny zavatra tianareo fa nanendry anareo handesy amo ary aretany vokatrareo misy tanjon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao misy tanjon'Andriamanitra ka raha tsy fantatrao zany rahalahy de zany mahatonga amin'ny fiainanao io bloqué ny asa bloqué ny arabola ahilikiliky ny fianakaviany lasa tsisy ninona mandeha matiantoka foana ao an-tsena matsasatsy ny mamely volan'olona mitrosa tsy aroa manenjika volan'olona zay zavatra ataonao rehetrarehetra miantona tenatenany satria tsotra le antony misy tanjon'Andriamanitra ao izay tokony ho tratrarinao fa tsy notratrarinao ndray andro raha mamaky tsika amin'ny bokin'ny Petera azafady tsy Petera fa amin'ny Lioka azafady Lioka toko 5 tantara amin'ny Petera ao amin'ny Lioka toko 5 tantara amin'ny Petera nanarato nandritry ny alina ry Petera nanarato nandritry ny alina fa tsy nahazo na de singa na trondro ray ary ozy ny pasteur sasany tsy nahazo na de foza orana azy tsy nahazo na inona ry Petera nefa mandritry ny alina ny nanarato ary ry Petera de fa olona zatra rano mpanarato mahay kanefa tsy nahazo na inona tsy nahazo na inona ary rehefa tsy nahazo ry zareo reo Petera tsy nahazo trondro tonga Jesosy avy any Petera amin'io efa nanasa ny arato efa najanony teo ny sambokely efa nafatotra tetỳ tanety fa tonga avy any Jesosy de niresaka taminy mba hampondraminy sambokelynareo ary Petera ozy izy ozy Petera atao inony mba hitoriko tena ozy izy am'izay mba nisitasitaka kely any ary anaty rano a tam'izany manko Jesosy efa nampiasa teknôlôjia satria vita fantatrareo ny rivotra avany anaty ranomasina avany amin'ny ranomasina ny rivotra ka fantary Jesosy tsara fa raha hitoriteny izy de hoentin'ny rivotra ny feoany amin'ireo vahoaka marobe reo ka raha misitasitaka ery ampivoambony rano kely ery izy misitasitaka lavidavitra kely dia hoeniny olona tsara ny feoany zany ny teknôlôjia tam'izany ary dia nomeny Petera ny sambokely io ary Jesosy ny sambokely de alao izy Petera ho voiziko ho ery ampivoambony kely ary ianao raha hitoriteny de enao mitsangana za kosa mitazona ny sambokely mba tsy te hietsiketsika loatra alefasoarany toriteninao alleloia i Petera de velona tamin'ny tanjon'Andriamanitra niditra tamin'ny tanjon'i Jesosy ny tao am-pony Jesosy de zao hitory filazany tsara amin'olona betsaka hitory teny amin'olona betsaka inona ny mba nananany Petera ny nananany Petera de lakana kely sambokely ary ny sambokely zay nananan'io no nampiasain'ny Petera ho amin'ny tanjon'Andriamanitra nampiasain'ny Petera hanatratsarana ny tanjon'Andriamanitra ary de hitatsika ny toyany fa tao arinany nampindramany Petera ilay sambokely an Jesosy de nahazo azo an-drano be dabe izy ka ny lakana anakiroa sambokely anakiroa efa feno trondro nomeny Jesosy valindavaka tsy takatry ny saina raha nieritseritra fotsiny ry Petera tamin'izany fotoana izany manao hoe mety trondro kely 4 kilao isan'andro no azony na 20 kilao isan'andro no azony de efa ho natratra 4 tonnes na faravakeliny tadidio fa sambokely ny resahany eto fa tsy lakana kely sambokely zany mitovitovy amina vedety zany faravakely ny 2 tonnes na zakan'izany nefa lakana anakiroa sambobe anakiroa sambokely anakiroa feno trondro ary efa mila iletika ny sambokely anakiroa faravakely ny 4 tonnes raha mety nazatra ny Petera nahita trondro 20 kilo par jour 40 kilo par jour raha be indrindra tamin'ny fotoana izy nahita 4
fotoana mihoatra lavitra no nitanjony Petera ny zavatra mieritreretiny Petera no nomena Andriamanitra azy rehefa nitsofoka izy nanatanteraka ny tanjon'Andriamanitra nanatratra ny tanjon'Andriamanitra niara-ny asa tamin'ny tanjon'Andriamanitra dia ny fitoriana filazantsara mihoatra lavitra no nomeny Jesosy azy tatio arina ary Jesosy dia niteny taminy hoe ataoko mpanarato enao fa tsy mpanarato trondrotsony valimbavaka kely vetivetika provisoire nomeny Jesosy azy nefa na le valimbavaka provisoire ary efa mila tsy ho zakany goavana loatra nampiasainy Petera ho ao amin'ny tanjon'Andriamanitra hanatratsarana ny tanjon'Andriamanitra izay zavatra kely mba nananany sambo kely mba nananany raha lasana bavy inona ny anananao manana bisikileta avenao raha lahy ataonao ino ny bisikileta io ataonao itedavanasa iodikodonana eraky ny tanàna ataonao ino ny bisikletanao entina andendehanana eraky ny tanàna raha zany ohatranao io bisikileta kely anananao io ampiasaiko amin'ny asan'ny tompo anatratrarako ny tanjon'Andriamanitra io bisikileta kely io raha io aloha ny ananako dia io no tengenako entiko any atalatany volonondry entiko any sabotsina mena andeha ivavahako olona andeha itoriko filazantsara andeha amangiko ny ray aman-dreniko itenenako amin'ny hoe andao anantonan'i Jesosy ry mama tsy manana fa tsy bisikileta fa raha bisikileta kely anananao io no entinao anatratrarana ny tanjon'Andriamanitra miomana ianao iova moto tsy hoely io ary tsy mio moto fotsiny ivadika ho fiarako dia tsara tario afaka fotoana foy raha inao no mampiasa zay anananao ho amina tanjon'Andriamanitra moto vieny anananao moto ataonao ino io moto anao io entina ikotikotiana vehivavy ve sa entina ho andeha ampiaraka sa entinareo efa mianaka kely mandeha mitsangatsangana sa entinao mandeha miasa fa raha inao no mampiasa ny moto anao kely io moto kely io ho amin'ny tanjon'Andriamanitra atratrarana ny fitoriana filazantsara ho ampiasaina ho amin'ny asa fitoriana filazantsara anatratrarana ny tanjon'Andriamanitra iazakazaka ny fiainanao rahalahy iazakazaka ny fiainanao iazakazaka ny fiainanao raha miditsy ianao anatratra tsy ny tanjonao fa ny tanjon'Andriamanitra inona ny anananao raha nabavy manana fiarakodia ve ianao manana taxi be Mazda kely efa reradreraka io ve ianao manana Toyota Sprinter io ve ianao raha nabavy raha inao no mampiasa ny tomobile io tsy hoe hitady vola fotsiny atsika manko dia mitady voly dia mampiditra 300 000 isan'andro dia andoavako ny ekolazy zao dia andoavako ny zao ny ana dia ny karama chauffeur zao dia ny patente sy ny anina zao million par an dia ny entretien ty dia tsy tafiditra ao anatin'ny compte ny hoe mba hanovako asan'Andriamanitra ny ty tomobile ty Sprinter ity rovina no mba afaka iara-iasa amin'ny fiangonana amin'ny alalan'ity tomobiliko ty hitoriana filazantsara ka hiteny amin'ny pasteur hoe pasteur io ny tomobily io malalaka na rovina ilainareo an'io na iza hitondranan'io hitoriana filazantsara malalaka ny tomobily ary pasteur zany antoka ny gazoal zany antoka chauffeur malalaka ny fiarakodia io ampiasao io rovina anao afaka hiteny an'izany iara-iasa anatratra ny tanjon'Andriamanitra rovina ampiasa ny sambo kelinao ianao ny sambo kelinao anatratrarana ny tanjon'Andriamanitra miditsy zany versement miditsy zany vola ao anatin'ny tomobilanao io miditsy zany vola fa saingy zao ny vola miditsy fa hoy ianao hoe ty ny hofatrano ty ny vidinjironay ty ny karama chauffeur 50 000 par jour ty ny zao anay ty ny mekony rafozana ary tsy ao anaty compte Andriamanitra tsy ao anaty compte ny asan'Andriamanitra tsy ao anaty compte ny fiangonana hoe mahazo versement amin'ity tomobile ty mahazo versement amin'ity tsenako ty mahazo vola amin'ny piasako ty izao ny apahany mba ataoko amin'ny asan'Andriamanitra tsy ao anaty comptenao zany ary normal rehefa tsy ao anatinao tanjon'Andriamanitra ny tanjon'Andriamanitra rehefa tsy ao aminao fa ny tanjonao mamaky anao dia mihodina foana ao anatina problème amin'ny fiainanao satria ny herinao hery ihany no mandeha ho azy eo ny atsika manko ry havana zatra atsika amin'le hoe
mangatabavaka mangataka fametratanana pasteur mangataka délivrance pasteur fa bloquer ny fiainako bloquer ny fidiram-bolako boka antsosa pasteur eto mambavaka fa tsy omeny vadiko vola eto mambavaka fa ilikiliky ny patronko zatra an'izany tsika zatra an'izany raha lasaina bavy raha olona mbola tsy nalala an' Jesosy raha olona mbola vaovaovao anatona ny tompo raha olona mbola tsy malala an'Andriamanitra raha olona mpanotra ka anatona an' Jesosy de mety zany mety ny mangatabavaka amin'ny pasteur mety ny mangataka délivrance fotsiny mety raha olona mbola tsy niroso de mety ny fametsatanana fa raha efa 3 taona ny vavahany ianao 5 taona ny vavahany ianao 2 taona ny vavahany ianao 20 taona ny vavahany ianao te hoy ianao angatabavaka lavo zao fametsatanana lavo zao diso zany raha lasaina bavy manala fa tsy maintsy matakatra ianao ny atao hoe fifamatorana amin'Andriamanitra ary fanatratrarana ny tanjon'Andriamanitra ny antom-pisinao mbola veriko ihany ny antom-pisitsika mpanompon'Andriamanitra ary mpino de tsy hoe anangana trano an'ny vady aman-janakao tanjonao zany fa tsy tanjon'Andriamanitra ny akamarotsika indraindray dia mieritreritra hoe ny antom-pisiko de hividy tomobile mba hoentina menakavy hitsangatsangany za maro anaka de mba entinay makany faritany ny entinay mba mitsangatsangana mamonjy mariage mba hividy tomobile mba hoentinay amonjy rehefa misy maty de mbo ny tomobile menakavy o raha lasana bavy diso tanjona ianao diso zany tanjonao zany diso zany tanjonao zany Andriamanitra raha hitahanao raha nabavy raha lahy ka raha angataka tomobile amin'Andriamanitra ianao hoe mba me 4x4 raha tompo mba me tomobile mba me minibus de tsy hitangenana remenakavy ny anomezan'Andriamanitra anio fa misy tanjon'Andriamanitra lehibe de ny anaovanao ny asan'Andriamanitra amonjena ny fianakaviany hitoriana filazantsara ka raha ny tanjonao fotsiny mamaky anao de hiady rery ianao ary tsy anampy anao ny tompo manomboange misaintsaina ry havany manombo misaintsaina nyty teniko ty hoe raha mba mahazo tomobile tompo de entiko anaovana ny asanao zany raha mahazo tomobile tompo de entiko nde ho any ambany voatra isan-kerinandro zay menakavy any zay ny hitory filazantsara manomboany mieritreritra an'izany fa mampanantena anao alohan'ny farantaona ianao mahazo ianao alohan'ny farantaona romen'Andriamanitra na de bokany trosa ary ianao androany manombo mieritreritra an'izany raha mba omenao fiara tompo de mba anaovako ny asanao raha omenao sonao atompo sonorisation ny atsika manko misy fotoana hoe omeo sonorisation tompo atao inony mba entiko rehefa mba misy lanonam-pianakaviana de mba sonorisation anay menakaviny mba miasany mba izy estiavana hoe manana sonorisation sady masosotra anay koa ny tompo le maneno le matosiny le olona ato ambadika ato maneno mafy de ny anay ohatrany tsy tenana fa raha meo atompo de mba mifampitady eto zay amin'ny bafla tsy ny maneno eto raha zany mieritreretinao tsy ahazo ianao na mahazo ary ianao de fatina bafla no azonao fatina sonao fa raha ho atsainao no hoe raha mba omenao sonorisation Andriamanitra mba hitoriky filazantsara anaovako fitoriana filazantsara eraka Tananarivo eraka Madagascar ho tsara lavitra no zay eritreretinao no omen'Andriamanitra anao ho tsara lavitra rehefa miazakazaka ho amin'ny tanjon'Andriamanitra tsika ry havany de Andriamanitra anome mihoatra lavitra no zay eritreretinao nya zany nya zavatra iainako rehetra zany tompoko za tsy nieritreritra anagan-javatra ho anasiny akonako tsy nieritreritra anagan-javatra ho asiny tokantranoko sy ny vady aman-janako nya zavatra rehetrarehetra nieritreretiko natsangana hatram'izay de ho an'ny tompo sy ny tombotsoa ny fitoriana filazantsara za manome conseil atsika pasteur mpitarika fivavahany mpitondra fivavahany manina moa tsika pasteur ny tsy mahomby misy fotoana tsika tena ilan'ny ositra tsisy ositra tsy matona olona tsy mahasitrana olona
tsy maroka devoly misy pasteur tsy mahomby a tsotra be le antony pasteur isany satria anao miazakazaka amin'ny tanjonao raha mba mahazo olona 200 a de izao ny fafolo-karena de mba ny zanako ampidiriko amin'ny fianarana ohatry zao de mba hanamboatra trano kely ah mba io iala tomboky tranonay ratsy be tia fa hiditsy amina vila tsaratsara raha vao mba mahazo olona betsabetsaka ka mahazo vola misimisy amin'ny fafolo-karena sy fanatitsy ao amin'ny tanjonao ny mahamaiky anao mba te hitovy amin'ny pasteur ihaniny reny a mba manana tomobile am'izay rehefa mba misy fivoriana iarahana amin'ny pasteur de mbo mitaingina tomobile ihany koa tanjonao zany raha lafa tsy Tanjon'Andriamanitra voninahitra ao ny mamaky anao ny ideraderan'ny olona anao ny mamaky anao ny ijeren'ny olona anao fa ianao de olona mba mahavita zavatra koa zay mamaky anao any ka tsy mety omen'Andriamanitra anao na de efa mifofolo volo ary anao mangataka amin'ny tompo mba meo tomobile tompo mba meo an'izao a fantatr'Andriamanitra ny mamaky anao fa tsy anaovanao asan'ny tompo fa ny mamaky anao de anao zavatra ho an'ny akohonanao de zany ny mahatonga ny fiangonanao bloqué fa raha tena maiky anao amin'ny famonjena fanan'olona tena maiky anao amin'ny fitoriana filazantsara fa tsy amin'ny fifaninanana amin'ny hafa fa tena filazantsara madidio amonjy fanan'olona hoe zay ananako tompo miala zaiko anareo fa zany a nanana bisikileta kely zay tam'zany zany amin'ny véhiculako voalohany fitaterana ambanananako bisikileta ambavy zay nanamboatra trano fiangonana zay tany Atamatavy trano fiangonana inona moa le trano mba amboarinao fa trano falafa regny le trano volo regny ravipotsy de vidy planche tam'izany fotoana zany tadidiko tsara io bisikileta io sady tsisy frein tsisy ninina le tsy nan'ny vola anamboarina frein raha ifampitedavana nareo tam'izany io ny anovidianako io ezy va de bisikileta kely io io ny tomako planche folony raha entiko amin'io anaovana varavarana planche ino ny anetiko tsisy sarety tsisy volany fana sarety tsisy ninina vola ividianina planche ary tam'izany hoe planche manify kely any am'le rabe indrindra any amin'ny tavan'le planche any amin'ny 10 cm any hoany fa hoe mahafinaritra fotsiny mba mahavita trano fiangonana tam'izany tany Atamatavy bisikileta natao hitomana anaovana ny asan'ny tompo io no ivezivezeko akako ravipotsy anaovana tafo amin'ny maraina amin'ny 5 maraina de fa mivoaka eny amin'ny arabe manakana an'ireny le kalesa-mpitondra ravipotsy reny io ny ananako de mifamatotra tamin'io hoe ty bisikileta kely ty ananako de ifamatorako anatratrarako ny Tanjon'Andriamanitra io mety horina filazantsara anaovako cellule io mety kitoriana filazantsara any amin'ny radio bisikileta kely io fotoana fotateo arina men'Andriamanitra moto nanana ny moto io ndray io noetiko ny toriteny bafla miaraka amin'ny moto io télé tam'izany manao croisade kely fitoriana filazantsara miaraka amina télé satria misy fijoroana vavolombelona lefa de mila télé sy lecteur tam'izany olona roa enao miaraka mitaingina an'io miaraka amina sonorisation complet amina moto Mac 36 fa io ny ananany andeo iazakazarina amin'ny fitoriana filazantsara fa tsy hoe anananao io moto io de so simba ka io ve avaka vita sono io ve azaka sono aleo izy piripirina fa aleo aloha mitady tomobile miandro tomobile enao miandro tomobile enao vo hitory filazantsara aiza moa Andriamanitra mitahanao izay ananana no ampiasaina izay ananana no ampiasaina anatratrarana ny Tanjon'Andriamanitra za tsy miandro tomobile fa io moto kely io ny ananana ary tsy hoe niaingitsaingitra tsy hoe tena so de simba moto ako moto voavidiny io ve de atao misy fotoana matoko taingina telo za tsy miteny anao mety zany ataoko zany za tsy miteny aminao za tsy mampianatra anao an'izany ataovy zany fa lizy moa any Atamatavy tam'izany koa vao niainga tsy nisy fiavatsy moto misy pasteur tsy manana frais
tsy manambrola aterina any ambanivohitra motony ananako andaotsika manao taingina telo de andaonareo ateriko amin'ny moto tam'zany zay ananana no ampiasaina riavana zay ananana ny ampiasaina anatratrarina ny Tanjon'Andriamanitra fotoana fohy taorinan'io nomen'Andriamanitra airanaif a volana vitsivitsy taori airanaif tomobile arakely airanaif zay tsara tarekely zay io ndray ny nananako tsy hoe nananan'io de netiko niaingitraingitra de netiko nanao vakansa sy mivady amanjanako de netiko nizesaky zesta eraky tamatavy de netiko eny amoron-dranomasina anao tena nampiasaiko amin'ny asan'ny tompo misy reny mpiara-mivavaky reny mody any amin'ny 25 kilometre any amin'ny 30 kilometre tsisy tomobile nde hodina mba nanao fionambe tadidiko zay nanao batisa andro alady ariva tsisy taxi brositsony zareo mbola ody any amin'ny 30 kilometre ny sasany 25 kilometre ny sasany misy olona tsy any amin'ny 70 olona fa ao anatin'ny airanay fona to taingimbe 700 ny ray mitsofoka ao anatin'ny airanay fo fampitaingitainginao eo amin'ny devant tsy latsaky ny 10 tsy raha zany aloha tsy fandika andalana za tsy mampianatra any hoe atao foany zany fa zany aloha ny ainana tam'zany de aterina etsy aloha kely etsy amin'ny 10 kilometre aloha reny le olona 700 reny de aveo atsaina mandeha tongotrany de miverina indray mitonany 700 manaraka de sady avela mandeha tongotra ihany ny sasany mivezivezy eo vezivezy eo fa aza atao tratrany gendarme fotsiny tabin'izany fotoana izany fa hoe io ny ananana de entina anatratrarana ny Tanjon'Andriamanitra zay kely nananana de zao foana inona ny azoko ampiasaina amty amin'ny asan'ny tompo inona ny azoko ampiasaina amty amin'ny asan'ny tompo misy fotoana teto Tananarivo io erana fikely mba tomobile nananako efa nanao fitoriana lehibe tatsy amin'ny complexe scolaire nampefilota am'izany fotoana zany mba efa liakatrakatra io erana fikely mba nanako mila mitona sono bafina be ny ampiasaina am'zany am 10 maraina de efa mifoa am 10 sasany maraina mitona sono amin'ny erana fikely io tsy mahofa 3 chevaux tsy mahofa 3 chevaux tsy mahofa 404 basset tsy mahofa Mazda fa erana fikely mba nanana iny efa tramivezivezy eo mitona an'le baffle batterie baffle fenona any amin'ny malina fenona ny seza ianao sady mibatra baffle no manokatra no mampiditra an'io anaty tomobile no ianao no mamoaka an'io ary no mibata an'io ary no misofera ny Pasteur tam'zany fa zay ananana oarana asana bavy anatratrarana ny Tanjon'Andriamanitra teo be felonana venao raha mba omen'ny tompo V8 zay akehitriny teo tezitra venao rehefa omen'Andriamanitra 4 be reny mpanompon'Andriamanitra akehitriny de ho tezitra am'zany venao de be felonana de lazanao fa mangoroka reny zay rehefa mba nahazo V8 zay tompoko de manatratra ny Tanjon'Andriamanitra am'zay kely ananana fa tsy hoe manana de le nyan'olona mako zany mba sary piaro am'le ananana sady misy fotoana izy mampindrana amin'ny Pasteur io Pasteur moto ampiasao any tandremo sao simba Pasteur sady ohatra ny alainy roany kely any le izy de normal tsika raha tsy tahin'Andriamanitra am'zany tsy mba hoe mampindrana mamme fotsiny io Pasteur de ampiasao amin'ny asan'ny tompo ataovy afa-po mihitsy nareo amin'ny asan'ny tompo de tena ataovy mihitsy zay vita mihitsy aloha ny asan'ny tompo Pasteur vo avereny ny tomobile andana atao zany ny fanaovana azy fa tsy hoe io Pasteur rovina ny ateriny Pasteur so de tandremo sao tara Pasteur tandremo sao tara miamerenanareo azy nefa le tomobile tsy etsika akory tsy anina akory fa am'le hoe zay hoe nampiasaina tamin'ny asan'ny tompo de simba rehefa simba ranabavy amboary arenao miala vola posy fa tsy Pasteur zany no fanaovana azy tokony faly anao raha simba ny tomobilinao nampiasana tamin'ny asan'ny tompo tokony mahafinaritra anao zany hoe simba ny tomobile tsy nanaovana pointy na nanaovana course na hoe simba nentina nampiaraka fa simba ny tomobile tamin'ny fitoriana filazantsara na monjena fanan'olona tokony falifaly anao miaino an'izany hoe misaotra tompo fa simba ny tomobiliko nanaovana ny asanao zany tompoko le hoe manatratra ny Tanjon'Andriamanitra amin'ny zavatra ananana inona ny anananao trano ve ny anananao
io tranonao io ve ataonao ahoany inona ny ataonao amin'ny tranonao io ipetrahanareo menakavy amin'ny salon atorinareo menakavy ary amin'ny trano fandriana ihinananareo hanina ao amin'ny chambre fihinanakanina any ka raha mba misy olo mba misy mpanompon'Andriamanitra miteny hoe andeo mba atao ataonareo vondrombavaka ny fotombavaka ny cellule de prière ataovy ato aka ataovy any alo mitady menakavaka manahirina le mandray olona be da be atao trano raha latsanabavy ataonao inona ny tranonao anatratrarana ny tanjon'Andriamanitra ve tokony fafinaretaina ho anao zany hoe misy olona manao fotombavaka ao an-tranonao anaovana vondrombavaka ao an-tranonao anaovana cellule de prière ao an-tranonao ary ianao ary tokony miantoka haniny an'ireo olona mitonga aminareo fitagina ngizany riavany zany ny anay taloha riavany nanana trano hazo zay tao Andravoangy manontaniana ny faritra Andravoangy tsena iny hoe mba ahoana ny fiainan'ry Pasteur Hery Tiana sy ry dadan'ry Pasteur Hery Tiana reny teto Andravoangy trano hazo ratsy ingery olo zany trano hazo ny ainy anay zany fa izao navadiky dadanay fiangonana io na anaovany fiangonana na tsy ny fiangonana ao andavanandro na tsy ny papanay fiangonana ao alady reny le olona rehetrarehetra mahantra eraky ny tseny reny mpivaroka ana nataomineo daholy itoriana teny eo am'le trano kely ratsy kely zay aragaga tam'izany efa ahoana ty trano ty ve trano ipetrahana sa trano atao fiangonana fa zay izy nanatratrarana ny tanjon'Andriamanitra le trano fa milaza aminao am'izao tsika miresaky zao tsika tsy teny zavatra betsaka aminao fa tsika tsy mipetraka amina trano mampalahelo zany am'izao fotoana zao tsy mipetraka amina trano mampalahelo tsika fa mba mipetraka amina trano misy voninahitr'Andriamanitra apesao zay anananao ary ho accéléren'Andriamanitra raha tianao accéléren'Andriamanitra valim-bavaka ao te anana vilava enao trano be mafinaritra trano mafinaritra io kely anananao io aloha anatratrarana ny tanjon'Andriamanitra fa aza midongy aza mitady zay tsy ananana tsika ndraindray tompo ome vila fa filafilain'ny olona amin'ny trano meo an'izao tompo fa tsy kamandoa fatrano tsy voalohako tsony no fatran'olona ome vila mihitsy tompo meo trano tsara tarea rana bavy rahalahy io trano ipetrahanao androany io aloha asivy vondrombavaka asivy cellule de prière asivy fotombavaka anatratrarana ny tanjon'Andriamanitra mijena fanan'olona ao aloha ao amin'ny trano tsy voalohana iny ofany ao aloha asina fotombavaka de ho hitanao fa omen'Andriamanitra mihoatra lavitra noho zay anananao ianao fa tsika maika ho any amin'ny tanjotsika anatratra ny tanjotsika ary io tsy mitratranao zany reramainao anao fa tratraro ny tanjon'Andriamanitra tratrariny raha anangana trano ianao de mitenena amin'ny tompo anangana ny trano io tompo fa tsy tranoko fotsiny io fa ho asiko efitra anaovana fivoriam-bavaka ao ny efitrano salon anay tompo rehefa vita io ao ny anaovana fotoam-bavaka itomako ny fianakaviko isan-kerinandro zany ny tokony ataonao fa tsy hoe raha vo vita eo itranoko asiko alika masika ao de idiko ny trano tsisy avako tafiditra zany eto zay menakavy any ao raha vo ny tanjonao tratrarinao de mihidy ny lanitra tratraro ny tanjon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitaovana anananao amin'ny alalan'ny vola anananao itsika mieritreritra ndraindray tompo raha omenao 1 milliard tompo ndray andro any omeko ny fahafolo-karenany raha omenao 100 millions tompo raha lafiko tany io tompo de omeko ny fahafolo-karena raha andrasany abavy tsy miandry ny fahafolo-karenanao amin'ny volambolany kibon'ny omby Andriamanitra fa io zavatra anananao androany io vola kely io eo ianao no manapa-kevitra amin'ity kely ananako ty hiara iasa aminao atompo manatratrara ny tanjon'Andriamanitra am'izay zavatra anananao androany fa tsy mbola zavatra ny akibon'ny omby rapitso zany ny mahavony olona maro eto ary havana hozy izy Jesosy amaranako ny toriteny raha iverenako kely ny teny Jesosy aoka tsy ny sitrapokany eny atao fany anao Jesosy aza ary havana Jesosy le nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty nampahiritra amin'ny masony jamba Jesosy le tena tout puissant
mavita ny zavatra rehetra nanovany rano tonga odivay napitsahatra ny tafidrivotra mbola afaka mivavaka nana hoe aoka tsy ny sitrapoko no atao fa nenao aoka ho Jesosy tsy ny sitrapoko no atao fa nenao tompo zany ny vavaka nataony Jesosy aloha sitrapon'Andriamanitra no tanteraka fa tsy nenazy nenao anefany ny analo tomponao ko sitrapoko ny tanteraka rehetra daholo tompony ao apoko tiako tanteraka ny any atao apoko tiako tanteraka ny any atao tsaiko raha tianao tanteraka ny programanao sy ny visionanao de tratrary ny programan'Andriamanitra ny tanjon'Andriamanitra aloha tratrarina de iotra lavitra no zay eritreretinao no ametran'Andriamanitra anao ny aza zany ny vavaka ataoko isan'andro isan'andro za tompoko rehefa mivavaka tsy mba mangataka ninina misaotra fotsiny nataoko rehefa matetika mandany fotoana amina fanolora-tena ny tena vavaka ataoko de fisaorana an'Andriamanitra fakasitrahana an'Andriamanitra fiderana an'Andriamanitra am'izay zavatra nataony ohatrany tsy de mba manam-potoana angatahana vola amin'Andriamanitra zany tsy manam-potoana zany tompo ome vola na ome volinahitra fa misaotra an'Andriamanitra ny ataoko makasitraka an'Andriamanitra noho ny zavatra nataony tamiko zany nge riavana de tsy mba manam-po mihitsy ny zavatra nataon'Andriamanitra tamiko raha mba nieritreritra tamin'izany fotoana zany hoe raha mba manana mivavaka tompoka mavita fiangonana manana olona 10 de fa mba aleloha raha misy olona 10 na olona 10 mivavaka amin'ny fiangonako misaotra anao atompo raha mba efa manana an'izany ohatraohatry ny hoe zany ny antanjoko fa tsy napoziko ny toerana metrahany tompo tsy apoziko ny zavatra ataon'Andriamanitra eo amiko satria tsotra be ny aty tsy manana an'le zavatra mamaky ana fotsiny fa le tena mamaky an'Andriamanitra za rehefa manao hoe manangana ny tia mba tena hoe anitratrarana ny tanjon'Andriamanitra anitratrarana ny sitrapon'Andriamanitra izany no atony ananganana an'ity zany ny anaovako an'ity fa tsy apoziko ny zavatra nametrahany tompo ny zavatra omen'Andriamanitra ny zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiangonako ny zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny asan'Andriamanitra zay etiko raha latsena bavy eo avy zato eny mihoatra no zay nieritseretiko avy arivo eny mihoatra no zay eritseretiko rahala tia ametraka anao amin'ny toerana tsy apozinao Andriamanitra tia ametraka anao amin'ny toerana tsy eritseretinao io Andriamanitra fa mingavy anao aza maika amin'ny tombotsoa anao aza maika amin'ny voninahitra ao aza maika amin'ny fomba fijerin'ny olona anao aza maika amina considération aza maika amina arena aza maika amin'ny vady aman-janaka ao fa oko maika amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy zay maika amin'ny tanjon'Andriamanitra de ho hitanao anaraka ho azy ny zavatra rehetra tratraro ny tanjon'Andriamanitra fataro ny tanjon'Andriamanitra inona ny tanjon'Andriamanitra momba anao inona ny antom-pisinao nateraka anao inona ianao nateraka inana mba ho velona sa velona mba inana sa velona anatratra ny tanjon'Andriamanitra ny an'ny olona manko zany ny adevitrany inana mba ho velona ho sa velona mba inana inona koa zany adevitra mahasosotra be zany velona enao nateraka ianao misy tanjon'Andriamanitra ho tanteraka eo aminao ozy ny tenin'i Jesosy izany nanendry anareo mba handeha ianareo sy amo ary aretany vokatrareo za ho Jehova za ho Jesosy nanendry anareo mba handeha sy amo tsy hoe mitendrena fotsiny de iodikodina fa amo amin'inony hamo amin'ny asan'Andriamanitra i Josefa de nanaiky zay lalana nitondran'Andriamanitra azy naletika tao anaty lavaka namidy andevo tany amin'ny tany Egypta gadraina tany Egypta nanaiky Josefa satria misy tanjon'Andriamanitra ao aminy ary zao tsara ny tenin'ny Josefa rehefa niresaka tamin'ireo rahalahy izy nareo izy Josefa no saina nisy ratsy fa Andriamanitra ny saina an'izany ho soa mba hamelona olona betsaka tahaka an'izao an'io zao efa tanjony Josefa hatramin'izay ny amelona ny havany hitahan'ireo rahalahiny amonjy ny firay-tapo aminy amonjy ny fianakaviany amonjy ny piray-tandrazana aminy tanjony Josefa zany ary ny tanteran'Andriamanitra zany mihoatra noho izany aza ny nametrahan'Andriamanitra ny Josefa lasa prime ministre sy mpanapaka tao amin'ny tany Egypta izy raha manana tanjony ianao amonjy ny havanao amonjy ny fianakavianao hitoriteny amin'ny olona mbola tsy malala manana tanjony ianao anokatra fiangonana any amin'ny ambanivohitra tanindrazanao any mampanantenanao
omen'Andriamanitra anao sprinter, omen'Andriamanitra anao 4x4, omen'Andriamanitra anao ny vola rehetra, omen'Andriamanitra anao zavatra ilainao. Rehefa maika ho amin'ny tanjon'Andriamanitra ianao. Fa raha mamaika anao teo sitrana, teo anambady, teo iteraka, teo ingénieur, teo directeur, teo anambady vazaha, teo any andafy, potika eo ianao. Potika eo ianao. Ataovy ao an-tsaina mandrakariva tsy hanatratra ny tanjonao fa ny tanjon'Andriamanitra. Teo lasa grossiste, te anangana trano, te ahazo tomobile, aoka mba tsy izany programme izany mamaky anao. Mamaky ana raha mahazo tomobile dia asan'ny tompo. Raha mahazo karama asan'ny tompo. Lasa directeur asan'ny tompo. Raha manambady eo asan'ny tompo. Raha miteraka asan'ny tompo. Raha lasa any andafy asan'ny tompo. Fa tsy hoe lasa any andafy dia any hijefijefotra any amin'izay dia stilitily any dia milamindamany. No, tsy lasa any ianao, potika any ianao. Zara lasa any andafy asan'ny tompo. Raha lasa filoham-pirenena asan'ny tompo. Ho lasa ministra asan'ny tompo. Ho lasa zao ho lasa PDG na orinasa asan'ny tompo foana. Mifamatotra amin'ny tanjon'Andriamanitra foana. Afaka baka asan'ny tompo. Manambola asan'ny tompo. Raha zay no mahamaika ny olona iray. Za mampanantenanao aloha amin'ny farantaona hoa. Avo zato hoe ny fisondrota amin'ny fiainanao aro accéléreran'Andriamanitra zany. Aza maika ao amin'ny tombotsoa anao sy ny tanjonao. Miazaka za ho amin'ny tanjon'Andriamanitra. Miazaka za ripiny malala. Miazaka za zay zavatra anananao. Zay zavatra anananao, ny tombonandro anananao, fatandroanao. Miazaka za anatratra ny tanjon'Andriamanitra. Raha ohatra ianao zao marary, aza miteny hoe raha sitrana eto ndeha ho any Zimbabwe raha sitrana eto. Raha sitrana eto tena anangana orinasa matanjaka mihitsy raha sitrana eto. Raha sitrana eto tena anomboka eo amin'izay tena ampiasa vola be mihitsy tsy maintsy vitako ny tranoko raha sitrana eto raha marary ianao amin'izao fotoana zao. Miangavy ianao mba tsy nitanjonao ny mamaky anao raha sitrana ianao. Mitenena amin'ny tompo raha sitrana eto tompo. Hitory filazantsara. Raha sitrana eto hijory vavolombelona. Raha sitrana eto tompo ny andro kely iainako hanimpoko anao. Raha sitrana eto Jesosy hiazakazaka sy hifamatotra aminao. Raha sitrana eto tompo anao ny aiko tsy ho zavatra hitory filazantsara. Raha mivoaka amin'ny fonjy eto Jesosy eo. Raha mba ho tafavoaka amin'ity fonjy ity aye. Anao sitraponao aye. Andany andro amin'ny fitoliana filazantsara aye. Zany le teo manatratra tanjony. Raha afaka amin'ity problema mahazo aty tompo. Afaka mitrosa amba mahazo asa tompo. Dia tena ny mamaky ana andafy fotoana eo tongotra ao asianao sitraponao raha zany no hitan'Andriamanitra eo aminao mampanantenanao aranahy. Mampanantenanao fa hiazakazaka ny fiovan'ny fiainanao. Hiazakazaka ny fiovan'ny fiainanao. Tompo anetatsika. Mino fa zany toriteny foy zany dia amelombelona amin'ny fiainanao, anovan'ny toy ny tantaram-piainanao, anovan'ny ho avinao. Hivavaka isika. Misaotra indrindra tompo no fahasoavanao sy ny fitahirinao. Ravaka nandray zany teninao zany zay sy fampianarin' zany. Mino tompo fa ho tahinao reto ralahako, anabaviko. Mahenao zao fandarana izao. Andray fahasoavana izy ireo. Andray fitahirina izy ireo. Andray fanambinana izy ireo. Ary mino fa atina tratra ny tanjonao izy ireo. Ka tsy ny sitraponao ny ho tanteraka. Fa ny sitraponao no tanteraka eo aminy. Zay mahafaly anao, izay tianao no tanterahanay. Ho tahinao reto mpijery. Raha marary izy, anafaingana ny fanasitrana anazy ane ianao. Raha ao anaty olana izy, ho tafavoaka tsy ho ela ao anaty olana ane izy. Ary ninona zavatra iainany androany, ho tonga ho any amin'ny faratapony ane izy. Misy saora tompo. Amen. Izay say ny fotoana antsika teto. Ka dia mametraka ny mandram-piona mandram-pitafa ho amintsika menakavy filazana tsotra fotsiny saika nanatateraka tsika le fotoana lehibe eny a bypass eny amin'ny temple de la foi amin'ny sabotsoavy izao eny amin'ny tempolo ny finoana eny amin'ny kianja be amin'ny bypass io zany
kanefa no niantony ara-pandaminana iarahantsika malala hoe manomboka miditra tsikelikely amin'ny déconfinement Madagascar dia mba isoroana ny zavatra mety hitranga satria fantatra mihitsy hoe vahoaka manaly no avy eny de ny eritreretina aloha iandrikely aloha tsika de zay vao terina osokafatsika le ny bypass ary no fionambeny-tsika noho izany zany a dia raha saika natanteraka ny fotoantsika amin'ny sabotsy avy izao dia misy amin'ny manaraka ho teneniny eto any amin'izao le daty a amin'izao no anatanterantsika azy fa tsy mbola misy fotoana eny akory fa eto amin'ny 3 frère ndefa nambojanary aloha zany no misy fotoam-bavaka sy eny a Jerusalema eny a Karobato ery am'le bypass kely ery koa misy kely any a manerina Anatananarivo zany misy fotoam-bavaka daholo eto Amongote koa misy fotoam-bavaka amin'ny sabotsy ho avy izao zay zany ngamba fanamarina tiako mena amitsika fa le eny amin'ny bypass ery amin'ny Kanja be amin'ny finoana aloha zany mbola tsy manatanteraka tsika fa aloha iandrikely mba isoroana ny fandamina ny fanjakana satria ametrahana tsara atsika olona ezaka anara-dalàna mba tsy tonga rehetra be eto ny fotoam-bavaka tsika de hitako hoe zay ny fahendrena kokoa fa tsy ho ela zaby ny fa ao anatin'ity volana oktobra ty a de ho tanteraka tsika izay faniritsika ho eny bypass zay ho tahin'Andriamanitra dia veloma daholo tompoko Vahao ny Oloko andraisanao toriteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra Vahao ny Oloko Vahao ny Oloko nandefandefety tsy mba asitra Aku nanisik, ampunya